manolotra ny arava toko klasy toko vavy sahala mahazatra antsika isam-bolana dia indro tolotra ho antsika izao ny mety toetr'etry ny tontaona ho amin'ny 3 volana ho avy dia ny volana aprily, may ary jona 2024. Efa manomboka tsapantsika tsikelikely angamba ny antsika amin'izao fotoana izao nefa mbola miovaova ihany izany andalana makany amin'ny vanim-potoana ririnina araka izany kanefa mbola mitsimbadibadika be ihany ny toetry ny andro. Ny mpamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary araka ny vokatra novokarany sampandra misahana ny vinavinany toetry ny andro maneran-tany dia angatsika kokoa ny ranomasina pasifika manodidina ny fehi-tany, izany hoe vinavinaina angatsika kokoa noho ny tokony ho izy ny maripana ny ranomasina manodidina ny fehi-tany amin'ny ilany andrefana raha oharina amin'ny ilany atsinanana. Ho amin'ny ranomasimbe indiana sy ny atsimo ranomasimbe indiana indray dia vinavinaina itovitovy amin'ny tokony ho izy ny fihafanan'ny ranomasina. Ny rotsakorana mandritry ny 3 volana ho avy no arosantsika izao, izany hoe ny volana aprily, may ary jona 2024. Vinavinaina ifanaraka na anatombo kokoa no ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana ho amin'ny faritra rehetra izay hitantsika amin'ny loko manga amin'ny sary dia ireto faritra manaraka ireto: ny faritra atsimo andrefana, ny tendro ny atsimony menabe, ny faritra iorombe, androy, ny tapany atsimony matsiatra ambony ary ny tapany avaratry ny faritra anosy. Ny faritra sisa kosa izany hoe ny faritra izay miloko maitso rehetra dia ifanaraka na hena kokoa ny amin'ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana. Ny rotsakorana mandritra ny volana aprily manokana no ho asiantsika resaka amin'izao fotoana izao dia tsy dia ahitana fiovana firy raha oharina amin'ny rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy izay efa nasiantsika teny teo, fa ny tapany atsimon'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra anosy iray manontolo no somary anodidina na anatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana. Mahakasika ny mari-panakapobe no amin'ny 3 volana ho avy indray raha jerena ny salanisa dia afana kokoa noho ny tokony ho izy saika manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny ilany atsinanana sy ny amin'iny ilany avaratry ny nosy iny, izany hoe ny faritra Dianasa, Và, Sofia, Analanjorofo, atsinanana, Alaotra Mangoro, ny tapany atsinanany Betsiboka, mahazo kely ny ilany atsinanany Afoatany, izany hoe amin'iny faritra Analamanga sy Vakinankaratra, Moromani ary ny tapany avaratry Vatovavy iny no manodidina na hiakatra kely noho ny tokony ho izy ny maripana. Raha jerena manokana ny maripana ho amin'ny volana aprily dia afana kokoa noho ny tokony ho izy saika manerana ny nosy hitantsika menamena eto amin'ny sary. Dia toy izay sy toy izay toko klasy toko vavy no azona roso antsika eo amin'ity volana ity. Aza tonoana hatrany ny manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro amin'ny page Facebook Meteo Madagasikara, eo ihany koa ny tranokala meteomadagasikara.mg ary ny application mobile Meteo Madagasikara officiel izay azontsika alaina ao amin'ny Play Store. Veloma tompoko.